toa masina miomana ho avy ilay fotoana miavaka ny fifagnampihany teraky betsileo eto Toamasina dia faly manolotra ho antsika nantenaina en concert misy zoma voalohany volana aogositra manomboka amin'ny enin'ora hariva ao amin'ny salle des fêtes CJST ex CRJS mozika mampientanentana vazon-teny manahitra ary seho mahafinaritra ho andrehetra vidim-pidirana VIP 50 000 ariary, invitation 30 000 ariary, ticket simple 20 000 ariary, tapakila azonao vidina eny an-toerana amin'ny andro ny fampisehoana na jifainao eny amin'ny ireo mpikambana amin'ny FTB aviay ara ifety miaraka amin'ny nantenaina partenaire AG Prod Mada partenaire média Cicel TV un événement FTB faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny Cicel TV zao takaliky zao miarabany koa tsika rehetra manaraka ny fandarany eto amin'ny Cicel TV rohatra ka rediffusion ahitana roza resatrretraka ifanaovantsika eto zao izay mirahalahy eto moa ataoko hoe tsy vahiny aminareo ny avo tonga dia fantatrareo izay atao anatin'ny fifanampian'ny teraky Betsileo Toamasina zany no tonga eto resadresaka amintsika dia mazava ho azy ny resaka ifanaovantsika eto dia mikasika ny concert zay ataony nantenaina miaraka FTB zany mpiaraka nantenaina ny artiste ataontsika amin'ny zoma ho avy zao zoma voalohany volana aogositra eo angambany ataoko hoe tsisy tsy maharana zay tsika tamatavy samy mahafantatra amin'izay zay fa tiana ihany manamarika tem-piandroana zany fa ny activité sociale am'izao zany dia tsy hoe sambany ataony mifagnampihany teraky Betsileo fa efa mahazatra fa rahakeliny zany raha ny fifampifehezana ao anatin'ny fikambanana dia miloisa taona ny fikambanana ny tokony miproduire événement tahaka an'izao manao activité anabeazam-boly ny fikambanana anomezana zavatra tsara zavatra kanto ihany koa ny mpikambana ho an'ny fianakavianbe ny mpikambana ho antsika mpiarahamonina rehetra eto Toamasina ny mampiavaka kely ty concert ty FTB ny mikarakara nefa tsy artiste avy any amin'ny faritany fianaratsoa no nalay ny antony ny azontsika resana mikasika an'izay président ny fiarabana moa sy vareo ty favateny président teo marina tokoa fa misy ny activité zay atao ny ao anatin'ny fikambanana amin'ny aosoma ho avy zao eo zahay dia niezaka ny lanja zany ny artiste hito toerana amin'ireny toeraky ty betsaka ny fanontaniana ao anina moa raha artiste avy any aminareo marina tokoa fa hatramin'izay nanaovanay fitikitsehana sy fitadiavam-bola na dia ny artiste avy amin'ny Fianaratsoa no nalaina rehefa amin'ireny toeraky ty zahay dia hoe maninona moa raha mba satria vonina eto salamy tenanay dia fa atao hoe zanakany tena tokotany satria fa amin'ny taona latsaka nipetrahany eto dia mahatsiaro ny tenanay sy ny vandeaman-janakay ary fianakaviana maromaro sy efa hoe zanaky tamatavy dia tokony tamatavy zay dia aleo mba hoentsika lanja koa ary ny artiste eto Toamasina zay tsy isy vena amintsika afantatsika hatramin'ny ela izy io dia zay no antony nangalanay nangalana nantenaina ka dia ny fagnanganatsika tsirairay avy moa amin'izay lafin'izay no ataotsika hoe vaindohan-draraha iaviana eto na io havana namana sy tapaka zay fa natao amin'ny Facebook moa izy io hoe miaviana reo havana namana sy tapaka na ny hay vahiny zay mandalo sendra mandalo eto Toamasina indrindra tsika ao anatin'ny fikambanana indrindra fikambanana rahavavy na reo fikambanana siva na zay olona mahafankafantatra amin'ny tegna dia hoe mba nasa magnenga efa metagnana atsika mba atao efa tsara ny fanoana agnatin'ny fitadiavam-bola zay fa dia asa ny fipetraky izay président manao kokontony lazanao azy nantenaina artiste sangany marina tenin'ny président zay fa tena safidinay nantenaina ataoko hoe tsy zay rery no safidy nantenaina tsika rehetra samy manaiky fa anisan'ny artiste sangany tsy eto Toamasina rery fa eto Madagasikara mitsy hatrany vela Madagasikara nantenaina raha ny mpitendry ny nantenaina zany fantatsika tena matianina amin'ny resaka mozika daholo miaraka amin'ny nantenaina ny zavatra asehony nantenaina satria no ny andraikitra ny raisiny zay tsy ho resantsika eto dia tsy afaka aseho atsehatra izy fa nahazo tombony koa raha nahazo tombony zany fa nanteniteraky betsika hoe seho atsehatra voalohany ndray atao nantenaina iarana amin'ny fifanampiany teraky betsika amin'ny zoma io dia mazava ho azy arak'izay fa ho raitra dia raitra dia raitra ny fampisehoana ary araka ny teny président teo moa zany satrinay
satrinaina raha iarahana amintsika mpiaramonina rehetra eto Toamasina na Betsileo na tsy Betsileo na Ziva na Jiva isika rehetra tikampo mpiaramonina eto Toamasina dia tianay hiaraka ao anatin'ny fampisehoana io. Ny toerana ny safidiana ny CPGS teo aloha CGS tegna mananarana ny fotoana zao no ny toerana io mafeno ny fepetra rehetra amin'izay atao hoe concert zay satria tiana manamarika fa tsy cabaret ny ataotsika tsy bal ny ataotsika concert no ataotsika atao hoe sika mianakavitra sambany amin'izay concert fa ny ambiance rehetrarehetra fahita amin'ny concert sangany eto Madagasikara zany dia ho hitantsika eo daholo ny prestation artistique efa efa voalaza avy teo ny sonorisation dia zay raitra indrindra eto Toamasina matana Ericsson zany mialatsiny amin'ny sasany zany fatatsika angamba zany ny feo sy ny hazavana zany miaraka amin'ny natana Ericsson tsika ny tanjona ao anatin'izay zany dia ho avady tsika salany hoe any amin'ny studio mihitsika no miaina ny hira makafy ny hira sy mozika miaraka miaina amin'izay prestation artistique mpanakamby zay amin'ny zoma io tsisy zavatra napetrapetraka ho azara ho sy ny bazara zany fa atao hoe matianina ny fikarakarana matipaika ny fikarakarana fa dia na ny prestation any mpanakamby mantenaina zavatatsika na ny prestation mitendry na ny sonorisation na ny feo sy ny hazavana rehetrarehetra zany ny ambiance ao anatin'ny salle de fête dia ho raitra dia raitra ka anasana antsika mianakavy vidivirana efa fantatsika mianakavy ihany 50 000 ariary dia 30 000 ariary dia 20 000 ariary lafo loatra vesa mora loatra dia tiako aloha manamarika fa ny 50 000 ariary angamba raha misy 5 na 7 misisa tavelany be 50 000 ariary 30 000 ariary efa mihoatra ny atsasany ho lasa andro talatsika zao amin'ny zomany concert raha ohatra ka te hiaraka amintsika tsika raha mankafy amin'izay dia atao pisisel synay bie zany carte fandraisana anjara ny mpikamana rehetra anatin'ny fanatanteranatsika eo dia ahitanareo ihany koa ny fandraisana anjara dia ianareo sisa andrasa am'izay tsy teny hoe sabotsy fakahita zoma fakahita amin'ny enora ao amin'ny CGST na ny CPGS teo hoe miaraka amin'ny nantenaina sy ny ekipan'izany mpihiro io tsy mpanao pihiro zay moa zany dia fa araky nyteny teo hoe mety tsy tafaraka amin'ny artiste androany fa raha araky ny fahiresany fampanaovana dia fa mampanategna atsika koa izy fa hanao n'izay mety amin'io fa tsy hoasera zay atoloky atsika io ka araky nyteny teo eny ny mpikambana na ny tenanay zany dia afaka mite fonareo hoe mba mila be zahay na ato amin'ny sisela nareo mijery na ny mpikambana fa mandendeha igny magnidiagna fiarahamonina agny dia fa misy azonareo nytanena ny bie dia misy arak'izay fantoiny an'ny président teo misy koa eo amin'ny devant ny palais manao mikamaraina dia varatra bie zahay dia ny zavatra mpanitaraina atsika so dia misy ny atahorana hoe akory ny sécurité fa ny sécurité dia laza teniny aloha zay fa tsisy atahoranareo na fiambinana tômobila na fiambinana moto fa dia hiezaka miezaka ary fa napetrapetraka hay reo rehetrrehetreo afa-afa-po atsika mba tsisy tebiteby dia hivoaka hialany tialo amin'ny fitrano dia avy eo hijery ny moto hitaditadiny moto fa dia hiezaka zahay ary tena fanapetrapetraka hay zay mombany izay ataotsika hoe resaka sécurité zay ka dia atsika ro sisandrasana raky teninay hoe raha ny fanohagna atsika tsy sambatra zay teniny atao agnatin'ny Facebook agny dia hoe tsy misy manana ny ampy fa sambatra zay mifagnampy ka mifampitavandra atsika eto amin'izay resaka atao indrindra atsika zay fikamanana mifakazatra fa nietanina reny dia magnenga manasa anareo na dia tsy tonga any aminareo zany invitation dia ny fiavianareo dia fa zava-dehibe ho anay hitanay hoe io anareo fa manohana anay fa dia zay mahatsapa-tenina ho manana didy mahavita didy anatiny zay hitady fafinaretana sy fahafapo azo fafinaretana sy fahafapo fa dia araky ny teniny sisel zay rehefa dia tsy leo no manao say fa vadikateny fa tsy leo memeza reo inana maragnatsika anazy président miaviavy ara-moa zay izy dia miaviavy Toamasina, miomana, ho avy ilay fotoana miavaka. Ny fifagnampihany teraky Betsileo eto Toamasina dia faly manolotra ho antsika nantenaina en concert. Ny zoma voalohany volana Aogositra manomboka amin'ny enina hariva ao amin'ny salle de fête CGST ex CRGS.
mozika mampientanentana vazon-teny manaitra ary seho mahafinaritra ho andrehetra. Vidim-pidirana VIP 50 000 ariary, invitation 30 000 ariary, ticket simple 20 000 ariary. Tapakila azonao vidina eny an-toerana amin'ny andro ny fampisehoana na jifainao eny amin'ny eropikambana amin'ny FTB. Avia ara ifety miaraka amin'ny Nantenaina. Partenaire AG Prod Mada. Partenaire média Cicel TV. Un événement FTB.